Manonona ny fiadanan'Andriamanitra amintsika tsirairay avy rehetra amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo, ary miarabanao tonga soa eto amin'izao vavaka sy fampahirezana izao. Ampitiavana ary ampifaliana lehibe no izarako aminao ny tenin'Andriamanitra, ary alohany andresantsika izany dia manasanao hiaraka hivavaka isika. Midera sy mankalaza ary manome voninahitra anao izay iray tsara indrindra ny amin'izao tombon-taona mahafinaritra omena ho anay izao, noho ny fitiavanao, no famindraponao izay havozinao isa-maraina aminay, ary izany tokoa mbola misarika anay na amin'ny taonanay hiaino anao amin'ity andro an'ity. Ka deoka ianao fanahy masina, ianao ilay mpanolontsaina lehibe sy mpampianatra anay, no hampianatra anay sy hampahalala anay ny hevitry ny soratra masina omena ho anay, ary ny teninao Andriamanitra deoka tsy hiverina foana any aminao raha tsy efa mahatanteraka izay hampanirahanao azy amin'ity andro an'ity. Eny ianao no hatanteraka ny teny izay omena ho anay, satria ny tenao dia velona sy mahery, ary ny tenako ihany koa Andriamanitra dia miantehitra amin'ny fahasoavanao mba hahafahako miteny sy manambara araka ny sitraponao dia omeo anay lehilahy efa mahay Tompo, amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Dia ny fahefanao irery anay no hanapaka feno eta, ary voninahitra sy ny dera ny haja rehetra dia ho anao irery ihany Jesosy Kristy, fa ianao no mendrika izany. Amen. Amen. Ny lohatenin'izao havatr'Andriamanitra izao dia hoe amin'ny zavatra rehetra dia mampiseho ny tenanao fa mpanompon'Andriamanitra ianao. Amin'ny zavatra rehetra dia mampiseho ny tenanao fa mpanompon'Andriamanitra ianao, ary ny tenin'Andriamanitra izay anasako anao, hovakianao sy hodinianao any tokantrano any dia Korinthiana 2:9 dia manomboka amin'ny 9:7 ka hatramin'ny 10. Korinthiana 2:9 dia manomboka amin'ny 9:7 ka hatramin'ny 10. Novakiantsika dia eto amin'ny 9:4 amin'ny tapany voalohany amin'ny anaran'i Jesosy Kristy hoe: fa amin'ny zavatra rehetra dia mampiseho ny tenanay ho mpanompon'Andriamanitra izay. Fa amin'ny zavatra rehetra dia mampiseho ny tenanay ho mpanompon'Andriamanitra izahay. Amen. Tena izany tokoa ry hava-malala ny napetrak'Andriamanitra amiko, dia hoe tena tian'Andriamanitra asenao hampiseho ny tenako sy hampiseho ny tenanao fa mpanompon'Andriamanitra. Amen. Eto i Paoly Apôstôly dia tsy hoe ny tenany loatra ny tiany aseho, fa Jesosy Kristy mihitsy amin'ny fitondratenany araka ny fitanisana izay nataony hoe na amin'ny faharetana be, amin'ny fahoriana, amin'ny fahaterena, amin'ny fahantrana, amin'ny kapoka, amin'ny fahatorana sy ny sisa dia amin'ny zavatra rehetra ozy izy dia mampiseho ny tenanay ho mpanompon'Andriamanitra izahay. Eny araka ny voalaza fa tsy izo no velona fa Kristy mivela ho aminy, ary izany indrindra no antony izay tiany hoe ampisehoana ny tena fampanompon'Andriamanitra izy, satria Jesosy Kristy no velona ho aminy. Izao sy ianao ihany koa izay nandray an'i Kristy Jesosy dia tadidio tsara fa olom-baovao ianao. Ny dikan'izany dia tsy tokony hitovy amin'ny olona n'izao tontolo izao ianao. Raha ny kristianina, raha ny zanak'Andriamanitra ry hava-malala mbola mitovy amin'ny olona n'izao tontolo izao fa tsy mihita mampiavaka anazy, dia tadidio tsara fa manala baraka ny anaran'Andriamanitra. Izao sy ianao izay fa olom-baovao dia tokony ho hita tokoa fa olona miavaka, tokony ampiseho ny tenako sy ny tenanao tokoa fa ho mpanompon'Andriamanitra sy ianao. Eny, ny antony dia satria izao sy ianao no iraka solon'i Kristy Jesosy eto amin'izao tontolo izao. Izao sy ianao no vavolombelona, izao sy ianao no fahazavana izao tontolo izao, ary tsy fahazavana ihany fa fanasin'ny tany ihany koa Jesosy Kristy no manambara izany. Fanasin'ny tany hitondra fahatsarana eto amin'izao tontolo izao, ary ny tenin'Andriamanitra ihany koa no manambara izany fa avahan'Andriamanitra tokoa ny manompo azy sy ny tsy manompo azy. Ny dikan'izay dia tena sitrapon'Andriamanitra tokoa ny hoe ampisehonao ny tenanao fa mpanompon'Andriamanitra ianao amin'ny lafiny rehetrarehetra mihitsy, na amin'ny fahoriana, na amin'ny fahaterena, na amin'ny fahantrana, na amin'inona, ary n'aiza misy anao. Tsy hoe rehefa miaraka amin'ny olona n'izao tontolo izao ianao, olona tsy mino an'Andriamanitra dia mitovy, fa mila ianao mampiseho ny tenanao mandrakariva fa
mpanompon'Andriamanitra ianao, na amin'ny fihetsika, na amin'ny fitenenana, na amin'inona na amin'inona. Tsy hoe rehefa mandray valim-bavaka ianao, tsy hoe rehefa lotahian'Andriamanitra ihany ianao vao mampiseho ny tenanao fa mpanompon'Andriamanitra, fa na amin'ny tsy fisiana, na amin'ny fisiana, na amin'ny fahaterena, na amin'inona na amin'inona, na amin'ny fanenjehana, dia ampiseho ny tenanao fa mpanompon'Andriamanitra ianao. Halleloia! Izany fampisehoanao ny tenanao fa mpanompon'Andriamanitra izany ianao dia tsy hoe ilay tenanao no asehoanao, fa Jesosy Kristy ilay velona ao anatinao mihitsy no asehoanao, satria tsy ianao tsy no velona fa Kristy Jesosy no velona ao anatinao. Ary izany fampisehoanao an Jesosy Kristy izay velona ao anatinao izany dia mitondra fiderana ny anaran'Andriamanitra, na hoe amin'ny alalanao no hideran'olona an'Andriamanitra. Amen. Amin'ny alalanao no hanomezan'ny olona voninahitra ny anaran'Andriamanitra. Amen. Farahianao izay olom-baovao zanak'Andriamanitra, kanefa tsy misy mahasamy hafa anao fa mitovy amin'ny olona n'izao tontolo izao ianao dia tadidio fa manala baraka ny anaran'Andriamanitra ianao. Ka dia ny fanahy masina ny hanosika anao hatrany mba hampisehoanao ilay velona ao anatinao dia Jesosy Kristy izany. Ny voninahitra rehetra ny dia ho azy irery ihany ary ny fanahy masina ny hampafantatra antsika mandrakariva ny amin'ny fitondrantenantsika rehetra, mba ho hita tokoa fa izy no velona ato anatintsika, ka hampisehoantsika ny tenantsika fa mpanompon'Andriamanitra isika. Misaotra raha eo ny amin'ny teninao ary makasitraka betsaka anao tokoa izay ny amin'ny fitiavanao anay, ary indrindra ny amin'ny fitomanao anay hatrany mba hanahaka anao tokoa izay eto amin'izao tontolo izao, satria izay tokoa no vavolombelonao, izay tokoa ny fahazavan'izao tontolo izao, satria tonga fahazavanao izay, satria ianao ilay fahazavan'izao tontolo izao no ato anatinay, izay no iraka solonao Kristy Jesosy eto amin'izao tontolo izao. Ta dia ny angatanay Tompo dia ho hampiseho ny tenanay fa mpanompon'Andriamanitra izay, satria izay koa no epistily velona izay vakian'ny olona izay tsy nosoratana tamin'ny ranomainty fa tamin'ny fanahin'Andriamanitra. Ka naiza misy anay dia aoka tokoa Andriamanitra mba ho tonga tena hoe ohatra ihany koa izay ho an'ny hafa, ho voninahitra sy ho fiderana ny anaranao. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Amen.